Kristy lehibe noho i Melkizedeka ary manana fisoronana maharitra mandrakizay. Hebreo 7 ny andininy 1 hatramin'ny 9 ny andininy 5. Hebreo 7. Fa io Melkizedeka io izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolo ny zavatra rehetra aza. Voalohany, raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia vao mpanjakan'ny Salema koa, izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary heveriny halehiben'io lehilahy io, izay nomeny Abrahama patriarka ny ampahafolony izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina. Ary izay avy amin'ny taranaky Levi ka mandray ny fisoronana, no mahazo teny haka ny fahafolon-karena amin'ny olona araky ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany, na dia teraky ny kibon'ny Abrahama aza ireny. Nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolon-karena tamin'ny Abrahama sy nitsodrano ilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. Ary toa azo lazaina fa Levi aza izay mandray ny fahafolon-karena, dia mba nandoa ny fahafolon-karena koa tao anatin'ny Abrahama, satria mbola tao an-kibon-dray niany izy tamin'ny nitsenan'ny Melkizedeka any Abrahama. Koa raha nisy fahatanterahana tamin'ny fisoronan'i Levi, fa tamin'izany no nahazon'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola hilana mpisorona hafa iseho araky ny fanaon'ny Melkizedeka ihany, izay tsy ho tononona ho araky ny fanaon'ny Arona? Fa raha hovaina ny fisoronana, dia tsy maintsy hovaina koa ny lalàna. Fa izay nolazaina amin'izany teny izany, dia avy tamin'ny firenena hafa, izay tsy nisy olona manompo eo amin'ny alitara. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika, ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazain'ny Mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona. Ary hita marimarina kokoa indray izany, raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka, izay natao tsy araka ny lalàna n'izay didy momba ny nofo, fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. Fa izy dia nambara hoe, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Salamo 114:4. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavany, fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe, efa nianina Jehovah ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay. Salamo 114:4. Dia tahaka izany koa no nanaovana ny Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navela ny fahafatesana haharitra izy. Fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasina, satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fampisorona be tahaka izao no mendrika ho antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra, izay tsy mila hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny, voalohany noho ny otan'ny tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa. Fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be. Fa ny tenin'ny fianianana kosa, izay tato aoriana ny lalàna,
dia manendry ny zanaka izay nitanterahina ho mandrakizay. Tu